Mitenena Jehova ho fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Ny salamo fa 1:10 ny andininy fa 1:10 no teny nomen'Andriamanitra antsika riavana tamin'ity androany ity izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manary ahy aleo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Amen. Ny Baiboly no milaza amintsika fa tsy natao an'ny olona vitsy fotsiny ny fanahy masina amin'izao andro farany izao. Efa nolazain'Andriamanitra io ao amin'ny asan'ny apôstôly ao toko 2 manao hoe fanan'ny lahantitrareo na ny zatovo vavy na ny zatovo lahy dia samy andatsahako ny fanahiko hoy Jehova. Izay rehetra mino sy manaiky an'i Jesosy ao anatin'ny fony dia ambara amintsika mazava tsara ny soratra masina zany fa fenon'ny fanahy masina izy, mandray ny fanahy masina izaho sy ianao. Ny Baiboly manontolo mihitsy no mitantara n'izany asa mahagaga izay nataon'ny olona fenon'ny fanahy masina izany. Ny hery mahagaga nananan'ny olona izay nanana ny fanahin'i Jehova. Raha tsy ilaza fotsiny tsika fa tsy ny nazahoan'i Abrahama zanaka raha dia efa 100 taona aza. Ry Mosesy izay nampitola gaga izao tontolo izao tamin'ny nampisokatra nandehanany ranomasina mena, nandehanany zanak'Israely tamin'ny tany maina. Ary ny tantaran'izany atao hoe Samsona izany izay nandresy tafika iray manontolo. Davida tsy izoviana amintsika intsony ny tantarany izay nampitaraboka ny Goliath marobe. Ny apôstôlin'i Jesosy izay latsahan'ny fanahy masina dia nahita zava-mahagaga tahaka an'izany koa, tahaka an'izany ry Petera ry havana. Ny voazy ny trano maizina izay namatoran'ny miaramila azy tamin'ny alina dia navoakan'ny anjely tao izy. Ohatran'izany ny fomba ny fanahy masina izay tsy takatra ny saina ao amin'ny olona anatin'ny soratra masina io. Na dia ny mosaran'ry Paoly apôstôly aza natao tamin'ny marary dia sitrana ireny. Averiko aminao ankehitriny ry havana fa na iza tsika zanak'olombelona ka mandray an'i Jesosy Kristy ho tompontsika sy mpanjakantsika, mpamonjy antsika, dia mandray ny fanahy masina koa ianao ary ny voninahitr'Andriamanitra mameno ny fiainanao lasa trano fonenan'ny fanahy masina ozy izy. Ny Baiboly tenanao io tsy voavidim-bola makarena mihitsy izany fanomezana izany ry havana. Noho izany tadiava mifonao rehetra izy dia akatoavy ny feoany izay rehetra lazainy. Izany ny fomba fiarahana amin'ny fanahy masina, ny fankatoavana izay ihany ny zavatra tadiaviny dia tsy hiala aminao mandrakizay izy fa olona ao anatinao. Dia fadio ny manao zavatra mampalahelo azy araka ny tenin'ny soratra masina izay nambarany tamintsika hoe aza manary ahy aleo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Amen.